Fa mba iny kosa isika eto amin'ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao dia ny filoha nasionaly ny afary malagasy moa zay andraisantsika dia Andriamatofo Rafanomezantsoa Jean Nirina dia falomerabanao tompoko. Ya, miarabanareo ato amin'ny Matevia dia miaraba ihany koa ny mpiaino rehetra. Aleo tonga dia ho resadresantsika fohifohy afaka ampafantarinao Andriamatofo Rafanomezantsoa Jean Nirina fohifohy ve mikasika an'izay afary izay inona izay afary izay ary inona no antom-pijoroan'ny afary. Ny afary zany dia plateforme anankiray izay nahazo nandresipesi ara-dalàna. Ny zava-dehibe indrindra moa zany ampafantarina dia miaro amin'ny herisetra manohitra ny tsindry azo lena ary mijery sosialim-bahoaka sy ny toe-karena ny fikambanana izay marihana fa tsy manao politika. Eny Anosy Zataotsinanana ny misy ny fohibe ny Ambohibokitanana Anosy Zataotsinanana voalohany dia miandraikitra zany zay andreo violence conjugale na ny herisetra ao tokantrano andresaka ady tamo zany ny tanany larina voalohany ihany koa aminay ary ihany koa mandray andreo zaza tsy misy pia anisan'izany zany le amin'ny fond de la rue nareo zaza teny an-dalambe ankehitriny ny raisinay ka dia mivelatra misehatra maro ary tsy adinao anatin' zany resaka zokiolona zay hoteneninay moa fa raha eto faritra Analamanga dia lazainay fa ao anatin'ny fikambanana afary malagasy no mitana zokiolona be indrindra. Araka ny nambaranao teo Andriamatofo Rafanomezantsoa Jean Nirina hoe miady amin'ireo hoe tsindry azo lena ao ihany koa misana manokana ny resaka hoe ady tany isan'ny songadina tatoaty moa mahakasika an'izay indrindra hoe resaka ady tany fandrodanana trano izay ahoana ny efitrareo manokana ao anatin'izay inona ny fepetra ihany koa moa zany raisinareo manoloana ny izay tranga mpiaramonina ny tranga tato miseho tatoaty zay. Ya, tatoato aloha zany tonga dia tsorona hoe mitaitaindava matahotra amin'ny vahoaka ary miororo tanteraka amin'ny fananany. Raisinay ohatra amin'izany zao ny andotam-penaka sy akadim-bahoaka izay vaovao malo mivoaka manerana ny gazety rehetra moa hoe tena ohatran'ny hoe mahatsiaro tena tsy hitan'ilay vahoaka intsony zany izay ho atao mahakasika an'ity ady tany ity satria fananany izay no arinina andritra fotoana maro ary eo koa ny zavatra tiana tenenina hoe matetika le temps premier plan foana misy mikitika sy voakitika ao anatiny dia ohatra ray horaisiko akaiky izao le vaovao nalaza be hoe manomboka omaly iny le akadim-bahoaka izay amin'ny Soavady sy hôtely mahazatra iny moa zany le hoe ho anamboarana anitarana ny lalana makeo akadim-bahoaka makeny Tanjombato dia zavatra tena hotenenina zany ao anatin'le izy dia zao hoe tsy ho voakitika ny avy aty amin'ny ilany apita fa ny ilany apita izay misy an'ilay malagasy no kitihana ary eo hoe ho atao 30 metre zay zany aloha foi miely eritreritry hoe ho atao 30 metre lay arabe nefany nolana embouteillage dia eto zany zavatra tonga dia hotsorinay hoe raha embouteillage zany raha mijery ny lalana io tsika mialatsiny fa tsy teknisianina misy tetezana eny akadim-bahoaka ery Tanjombato ka raha ho atao 30 metre ny lalana avy aty amin'ny devant dia aiza moa zany nidirana ao amin'io tetezana io. Manarak'izay ihany koa dia teneninay hoe manimba tanteraka ny sosialim-bahoaka io zavatra resaka ady tany io misy fepetra manokana tokony raisiny ary esoranay misy ny lalàna 654/12 tao anatin'ny conseil des ministres teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha izay nametraka tsara fa ato aloha fandroahana olona amin'ny taniny fandrodanana ny tranony noho izay zavatra izay ty ampelantananay ity angamba no aseho anay fa ity le conseil des ministres ary voalaza tsara hoe 654/12 io ary rehefa eny ampelantanana ny tokony andraikitra dia ohatra izay koa ny eny andotam-penaka ny olana eny andotam-penaka dia tanin'ny commune urbaine d'Antananarivo koa dia misy ireo manana tombotsoa manokana dia tady aka n'ilay fananam-bahoaka amin'ny olana dia eo zany ny zavatra anankiray hoe izahay nanoloana an'iny rehefa naray an'ilay fitarainana dia ity ihany koa na dia fasanay efa teny amin'ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita ny PDS n'Antananarivo sy ireo mpanolontsaina ao anatin'izany ihany koa ny premier ministre ministère ny aménagement ny ministère am-ponina sy ireo délégué au maire sy ny chef fokontany izany hoe napitanay zany io zavatra rehetra io. Ity moa zany zao le taratasy ho anakadim-bahoaka manokana izay mitondra ny numéro 105 hoe hovidiana le tany eto dia teneninay tsy azo atao ny mandady hidi-pitsarana tsy azo atao ihany koa ny andeha hibarazy ny projet mpanjakana vahoaka tsy mandany hibarazy ny projet mpanjakana fa kosa aoka ho jerena tsara ny sosialim-bahoaka dia raha misy ny fanalana na fanalana iny moa lalàna tena tsy ampy eto amintsika hoe matetika rehefa misy ny didiny vohoaka na ny lanan'le izy dia tsy voaverina araka ny tokony ho izy lay fananam-bahoaka dia mirodana fotsiny le tranon'le olona ka manoloana an'izay entitra tanteraka ny
afary malagasy zany sy ireo mponina hoe ataovy aloha fampiresahana zay zany dia miantso fampiresahana amin'ny ministèrany aménagement miantso fampiresahana amin'ny foloan'ny fahefanaviny tetezamita satria tena mampitaitaina matetika zany zay mihitsy moa ny antony izay isoranay anareo eto amin'ny matevina ampitrano anay hijoroanay eto androany hoe ataovy le fampiresahana zay marianay fa tsy manao politika ary zay mihitsy dia miteny an'ireo mponina hoe aleo fampiresahana foana dia ny anankiray ho an'ny mpitondra fanjakana mingavy izay rehefa misy taratasy voarainareo ataovy ohatran'ireo ministera hafa misy ministera tena mahafatrapo fa mamaly an'le taratasy fa misy dia miavinavina fotsiny zao hoe tsy hamaly eo moa zavatra tena tiana tenenina dia hoe matoa le olona mitaraina matoa izahay mandefa an'le taratasy dia tsy te mbola tsy te hijiry an'le zavatra hafa be dia be hoe aiza moa ny atongavantsika fa misy ny fihatra be dia be azy fampiresahana indrindraindrindra koa eto dia mampita ny afatra ho an'ny seho fokotany ianareo seho fokotany dia tokony haro vahoaka io moa matetika misy matetika ny seho fokotany dia mirona ny mpanambola foana ary mampalahelo izay rehetra izay ka noho izay rehetrarehetra zany zany dia miteraka olana be ho an'ny sosialim-bahoaka io izay mangataka amin'ny herinandro mba handray fepetra ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra fahana mijery an'izay satria tsy moramora eritrereto hoe varoboanjo nataon'le olona taloha dia mba nahatsangana trano kely izy hoarodanao io mantsy misy tsy mieritreritra fa ny ariary zato ariary any midika be dia be amin'ny vahoaka dia izay zany ny zavatra tiana ampitaina amin'ny resaka tany hoe aleo mifampiresaka aloha ary tsy tonga dia eo koa moa misy olona angamba amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sasatsasany tsy mahay an'le resaka administration fa tonga dia lasa fotsiny hoe na ny fahefana dia atokon'izao dia fara mikorotana le mponina dia ararotiny mpanao politika amina hoe fiarovana hoe nareo moa zany miaro ny olona voantsindry azy lena na sendra olana tahaka izay ho an'ireo olona hoe sendran'izay mihitsiny zany inona no torohevitra na karazana ohatrany hoe fanampiana hoentiny afary moa zany ho an'ireo olona izay sendran'izay lehibe indrindra aloha zany adiniko teo dia tsy azo ekena ny amerina vahoaka ho 4 mi zay zany tonga dia miantso eto anakadym-bahoaka ndotam-pianaka no siala sy ny sisa ny tompona andraikitra aoka tsy verina 4 mi ireo vahoaka ireo eto zany dia zavatra lehibe ho ampitainay androany zay dia manaraka an'izay ihany koa dia nytiako ampitaina amin'ireo olona rehetra miara-ny herisetra na tsindry azo lena na io resaka violence conjugale na herisetra lehilahy mamono vady na ray tsy mamelinjanaka na resaka adytanina dia mandray vatana azy ny afary malagasy izay ho teneniko moa hoe ao aminay tsy misy sara aloha amin'ny association anay moa zany dia tsy orinasy io fa fitiavana no atao anatiny dia mandray atanana an'ireny olo ireny zahay dia tonga eny anosy zato atsinanana ao miproboky tanana anosy zato estain no misy mifohy be anay aloha hatreto dia eo zahay no miainga manampy an'le olona dia zavatra telo no teneniko raha ohatra le raharaka mbola tsy miakatra tribunaly dia fomba anaovanay azy mampanao mampifanatrika ny andaniny sy ny akilany zahay hoe andao ifampiresahana raha miakatra tribunaly le raharaha dia manoro azy zahay hoe alaivy miporofo rehetra zao ny zavatra takin'ny mpitsara zao ny zavatra takin'ny mpitsara amin'izay resaka tribunaly zay ary ny fahatelo rehefa nandeha teny amin'ny tribunaly le izy na amin'ny didim-panjakana dia manoratra zay an'ireo ministera manoratra zay any amin'ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny premier ministre sy ny présidence ary matetika moa dia mitera-bokatsoa ny famahana ny olana ny fampiresahana eto zay dia miteny tena manena tanteraka ny asan'ny fitsarana ny fisindry salle d'écoute sy ny sisy reny tsy zay rery moa salle d'écoute ary mampirisika andreo fiarahamonim-pirenena rehetra zay satria tato anatin'ny krisy tena goavana be io resaka fiarahamonim-pirenena io ary nandray atanana na mahaolana be dia be zay zany tsara ho tianay ho tenenina mpitondra hoe ny fisinay fiarahamonim-pirenena mijoro ary zay fiarahamonim-pirenena dia manaitra mpitondra fanjakana ny anjara andraikiny fa tsy mpanao politika dia fisinay zany dia ahafahana mamoa be dia be hoe andao ifampiresaka andao jerena fa misy marary an'le olona ato ho an'izay tompona andraikitra rehetra ho an'ireo commune hafa nahitan'izany fombiazan'izany ireo commune be dia be manodidina Antananarivo andao ifampiresaka dia mifanatrika hoentina amin'le tompona andraiky mpanjakana le izy dia voavaly le olana ka izay vonina lalandava zany andray anampy mpiarabelona ary ametraka an'izay fifafanambiny teneninay zay tsy any amin'ny resaka politika zay tsy any amin'ny ritavana fitombotsoa manokana fa tsotra ny teninay hoe mila mifanampy ny malagasy ary avelona ny sotoavina malagasy amin'ny alalan'ny fampiresahana misy teny avana tiana andriamatora raha fanomezantsoo Jean-Nirina anampiana an'izay rehetra zay raha ve na afatra ry eto zany ny afatra ho ampitaiko dia ho an'ny tompona andraikitra avy eo amin'ny fiadidina ny tanàna n'Antananarivo ho an'ny olona no andotam-penaka sy ireo eny akadym-bahoaka miantso anareo zay ifampiresaka amponina ho an'ny manam-pahefana zay nandefasanay taratasy dia valio le taratasy na atsoa izahay ifampiresaka aminareo fa zay ny famahana ny olana eo ho antsika rehetra hiara-ny herisetra nitsindry azo lena momba ny ady tany momba ny resaka raha-tokantrano tongava manantona anay ary mandray anareo tsy ampisalasalana zay ny brao misy anay eny anosy zato tsinanana izay teneninay anareo fa ezahanay ny mitady vahaolana rahantsika io moa tsy izay rery fa miara-miasa ary fanirinay
ao anatin'izao any tsy amerina averiko zay tsy amerina vahoaka ho 4 mi raha navita trano manana tansy trano izy a aleo tsopiti antsika mifananany a fa jereo tsara zany zay rehetra mifandraika amin'izay hoe trano premier plan anazy a tsy ho averintsika izy ho any amin'ny 3e plan averina ny natelakela trano zay moa ny zavatra tena lehibe indrindra ho apetraka hoe jerena ny tena marary an'ilay vahoaka ary misaotra indrindra nareo matv a napetrano anay zao arivo zao dia misaotra anareo avy eo amin'ny afary malagasy ihany koa mitondra an'izay fanazavana izay dia manao veloma tompoko ary mirary soa misaotra indrindra tompoko